Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Nandritra ny taona maro nampianarako tao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa tany Linwood any Etazonia ity mpampianatra iray dia nisy efitrano anankiray izay natokana mba hivavahana sy natao fisaintsainana ho an'ny mpianatra izay maniry hampiasa izany. Indray andro ilay mpampianatra dia anjarako ny ambina ny ora voatokana ianarana ary nahatsikaritra fa ny mpianatra anankiray izay antsoina hoe Daniel dia nangataka mandrakariva ny ora fianarana ankanesana tao amin'ilay efitrano. Indray andro ho ihany ity mpampianatra ity dia nanontaniako an'i Daniel ny antony nankanesany tao amin'ilay efitrano mandrakariva fa tsy andaniany fotoana misimisy kokoa ianarana toy izay nataon'ny mpianatra hafa. Somary sadaikadaikatra ihany Daniel namaly aho ilay mpampianatra nefa dia nitantarainy tamiko fa hatramin'ny nahaterahany dia somary latsaka ambany kely noho ny ara-dalàna ny sainy izay entiny mandinika sy mamanta-javatra ary raha tsy ampiarahany amin'ny fisaintsainana mangina sy ny fivavahana ny fianarana dia tsy maharaka an'ireo namany iray kilasy aminy mihitsy izy. Indray andro ary raha nandinika ny taratasy firaketana ny fianarany tao amin'ny tahirin'ny kolejy momba izany ho ilay mpampianatra dia hitako fa latsaka ambany tokoa ny marikisan'ny fahaizan'ny Daniel nefa gaga ihany koa tamin'ny naoty tsara izay azony. Marihana fa tsy ny naotin'ny Daniel ny naoty ambony indrindra tao amin'ny kilasy nefa dia tsara ihany koa ny naoty azony. Eny tokoa ry mpiaino namana, misy dia misy tokoa ny toe-javatra izay tsy hain'ny olombelona atao nefa hain'Andriamanitra atao. Ny teny fikasana izay omen'Andriamanitra ho an'ireo izay mitady azy fatratra toy an'i Daniel dia izay voalaza amin'ny Salamo 2:30 manao hoe: anome sainanao sy ampianatra anao izay lalakalehanao hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao Amen. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Misotranao miaraka amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitansoa. Ndeha araka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro misotranao izay fa afaka manokatra ny teninao, mianatra ny teninao, mangataka anao izay mba hanokatra ny sainay, ahitanay izay sitraponao eo amin'ny fiainanay, izay tianao ampianarina anay mba hitondra famonjena anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantaniana mipetraka mivandravandra ho an-tsain'ny olona anankiray vao avy nanolo-tena ho an'Andriamanitra teo amin'ny ranony batisany hoe: ahoana no ataoko mba tsy hiverenako amin'ny fahotana tsy tiako hiainana intsony. Ahoana no ataoko mba tsy hiverenako amin'ny fahotana tsy tiako hiainana intsony. Voalohany aloha dia aoka tsy ho adinontsika izay voalaza amin'ny Romanina 9:4. Romanina 9:4 manao hoe: fa izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Izay tarihiny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsy afaka ny iaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny olona anankiray raha tsy
manaiky ho tarihy ny fanahy masina. Rehefa niakatra avy teo amin'ny ranony batisa Jesosy, izay nangataka ny atao batisa na dia tsy tokony ho atao batisa aza mba ohatra ho antsika, dia tsaroanao tsara fa nampidinina ho hitany maso rehetra tahaka ny voromailala teo amboniny ny fanahy masina. Ireo rehetra izay nanolo-tena ho an'Andriamanitra teo maso ny vavolombelona maro, na ny hita maso na ny tsy hita maso, dia mandray ny fanahy masina. Raha ekeny izany, mandray ny fanahy masina, ary mila ny batisa ny fanahy masina, satria tsy ho hainao atao mihitsy ny iaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy tarihy ny fanahy masina ianao. Ankoatran'izay dia tsy manapaka ny safidinao anefa ny fanahy masina, tsy manery ny safidinao ny fanahy masina na izany aza, fa midingana tsirairay ataonao isaky ny minitra sy ny segondra, dia mibitsika aminao io fanahy masina io, raha ekenao ny toroheviny hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra na tsy. Rehefa manaiky ianao dia miasa izy mba hahafahanao manatanteraka an'izany. Izay le hery izay omen'Andriamanitra hahafahanao miaina fanaraka amin'ny sitrapony. Raha voavantany afaka ny mpanota anankiray, ny zavatra tsy maintsy ataony voalohany dia ny mamono ilay tompo izay ny tompoiny fahiny. Inona moa izany? Ny ota izany. Raha tsy matinao mantsy ota io dia tsy maintsy izy no hamono anao amin'ny farany. Asaina mamono io fahotana io amin'ny hazo fijalian'i Kristy isika. Ny ota nefa dia raiky tapisaka amin'ny nofontsika. Asaina isika hanombo izany eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, hanombo ilay olona taloha, ilay nofo taloha. Amin'ny teny hafa dia izao, ekentsika ho fanomboana ilay olona mpanota ao amintsika eo amin'ny hazo fijaliana ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra teo, saingy tsy azo atao amin'ny heritreritra sy ny fihetseham-po fotsiny izany. Izao voalaza amin'ny Galatiana 5:7-8. Galatiana 5:7-8. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Asaina isika hanombo ny faniriany ratsy sy ny filany ratsy izay niainantsika teo aloha eo amin'ny hazo fijaliana. Ny marina dia izao, efa nentin' Jesosy miloha teo le izy, fangatahana isika hanaiky izany an-tsitrapona tsy. Ao Romana 5:5 dia izao ny voalaza. Fa fantatsika fa nytoentsika taloha dia niaraka noombona taminy hanimbana ny tena ny ota, mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Romana 5:5. Mazava amintsika izany izay tiany apôstôly ambara raha manoratra izy ao amin'ny Galatiana 5:4. Galatiana 5:4 manao hoe: fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika, izay nahavoaomby izao tontolo izao tamin'ny hazo fijaliana raha ny amiko, ary izao kosa raha ny am izao tontolo izao. Raha tsy ho hazo fijaliana io dia efa tsy nisy ny taranak'olombelona ohatr'izay, satria fahafatesana ny tambiny ota efa foana avokoatsika tahaka an'izay. Fa isaorantsika ilay Andriamanitra telo izay iray nanao ny pilany ny famonjena, mba hahafahantsika manana fotoana hibebahana, hiverenana amin'Andriamanitra indray. Hoy Jesosy indray mandeha ao amin'ny Jaona 12:4 sy ny 15. Jaona 12:4 sy ny 15. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Dia hoy ny fanontaniana hoe: atao ahoana ary ny fanatanteraka izany eo amin'ny fiainanao isan'andro mihitsy? Aiza ny misy hazo fijaliana ekarana? Raha misy ny baiko eto na ny fanentanana angaha hoe omboy amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao. Azadiny fa ny tenantsika dia fitambarany rantsana sy taova marobe izay miara-miasa hatanteraka ny sitrapontsika, ny safiditsika, ary mahatonga antsika ho afaka miaina. Mora mantsy ny miteny hoe omboiko eo amin'ny hazo fijaliana ny izaoko, ny tenako, ny otato amiko. Fa eo amin'ny lafiny fampiarana dia manahoana izany? Raha mbola manjavozavo ary heverinao ho akapobe ny tahaka an'izany ny fahotana sy ny fahavoizantena tsy maintsy atao, dia ohatrany hoe mora ny manolo-tena ho faty ho an'i Kristy. Fa rehefa tena fitorona eo amin'ny lafiny fampiarana izany dia ho hitanao fa
sarotra raha minyerin'ny tenanao fotsiny satria raha ny marina dia nitaova ny ratsambatana tsirairay eo aminao ny tsy maintsy omboina atao fanatitra tsy maintsy atsofoka ao anaty fiainana andavanandro zany a sy eo anivon'ny fifandraisantsika amin'ny hafa ny ady atao amin'ny fahotana zay raha lazaina mahitsy vo hisidikany maharitra ka nanafiatraikany feno sy lalina eo amintsika ny tanako ohatra dia tanana ihany tsy hitako izay hanaovana fanatitra azy na nombona azy eo amin'ny azo fijaliana raha tsy efa noheveriko miaraka amin'ny fifandraisako amin'ny manodidina zany tanako zany amin'izay dia ho ampatsiarovo ny fanahy masina fa hay ty tanako ity ka tena mailakery hikapoka ny vadiko ohatra zany na koa zatra mitsotra mangalatra izay zavatra tsy sy ny sisa izay azo natanisaina tsara hay ty vavako ity miteniteny foana tsy ampiheverana ary mandratra fon'olona maro tsy mba zatra ny mampahery fa mandatsa mametsiny an-trano izay mba hainy ny tongotro koa hay izay elabe izay mailaka sy kingery mitondra hanao zavatra mamofady foana any am-piangonana hafa ny ataoko vo mivoaka ao dia mifanohatra amin'izay tanteraka ny ataoko dia taka izany avokoa ireo ratsambatana sy taova rehetra eo amiko renyrehetrareny a dia tsy maintsy ateriko ombony eo amin'ny azo fijaliana tsy maintsy misafidy ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo ratsambatako ireo aho izany no tiany apôstôly ambara raha miteny izy eo amin'ny Galatiana 2:20 Galatiana 2:20 manao hoe voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny azo fijaliana aho ary tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay fa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy ary ny tena manaitra angedy izao efa nataon'i Jesosy ho antsika avokoa izany rehetra izany mahagaga ny mahatsikaritra fa hay voakasika izao fanomboana teo amin'ny azo fijaliana izao avokoa na ny rantsana sy ny vavahady-tsain'i Jesosy rehetra aza nombona ny tanany sy ny tongony nasiana tsilo ny lohany hitantsika izao ny amin'ny Luka 4:20 dia nokapohina koa izy ao Matio 7:20 sy ny 7 nandre sy niatra ireo teny fanarabiana sy fandatsahana azy ny sofiny ao Matio 7:20 sy ny manaraka hitantsika an'izany ary nalaim-panahy farany ny vavany sy ny molony tamin'ilay zava-pisotro izay fanalefahana ny ritso-pandrenesana nokasainy ampisotroana azy nefa ny fidy ny anombo izany koa izy araka ny hitantsika eo Marka 10:17 no masony izay nijery andreniny avy teny ambony azo fijaliana dia nahita ny masony reniny izay mitona azy hidina fa nilaviny izany satria nombony koa nge ny masony nombony ny masony araka ny hitantsika eo amin'ny Jaona 7:20 nataon'izany mba antanteraka ny famonjena azy ianao eny maty ny soloheloko anao na tonga azy teo tsy ilainao intsony ny ombo arabaky teny eo amin'ny azo fijaliana fa ny any ekenao arabaky teny hanombo ny fahotanao eo amin'ny azo fijaliana isan'andro kosa no antso ataony aminao ao amin'ny Romanina 12:1 sy ny 2 manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra reo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany amen. Nunaneu mi fitiavani teti
fasony toerany lafony sy ny laozany hitanao ve ireny avony rairy taono ny tondrany ny otakosy ny otana teono rarakala iatsemboana zay lasara faderanovana ny tompo nanekeny fanavotana hoanao sy hoay misolo anao lay be fitiavana. ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampanateny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube awr mlg Uvelsuna e trisao Eulai tumpu leibe Ilunzi nyuta kusinyanao Isita punirai Ne fanu tante rani Izai na menu ni kapokani Nyareta nyavu kuire Fanaitaina na lebe Iulai tumpunao jezeu Itambesara nutabe Nuyanao nunanu luramini Tenani Faizi refati Teti acami farani Teuno rarakala iatsemboana zay lasara faderanovana ny tompo nanekeny fanavotana hoanao sy hoay misolo anao lay be fitiavana teono rarakala iatsemboana zay lasara faderanovana ny tompo nanekeny fanavotana hoanao sy hoay misolo anao lay be fitiavana nanekeny fanavotana hoanao sy hoay misolo anao lay be fitiavana. tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana natokana ho antsika tanora ity miaraba koa ny ray aman-dreny izay mankafian'izany miaraka aminao eto ny zokinao Elian Andriamitanso efa mahazatra antsika tanora ny manaraka tantara ary ankafitsika mihitsy izy ireny handraisana lesona izay natao ampitaina amintsika manasanao ary hanaraka an'ity tantara ity milohan'ny dindinika iarahantsika aorinan'izay lazao azy tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenisanao ny mpanoratra zoanitra ary naritiana marina reto tsy efa ela izay nijerendry fitaratra teo izay vo nanomboka nanjaitra ty lambo ty any teo ndry zao ty vita mbola eo ihany ndry neny koa ny olona mba mijery fitaratra
Zanga tety foana fa mba mijery kely aho de lasa de avy eo a mijery kely de lasa e. Ka tsy efa lany zany no manja amin'io fitaratra io. Aiza kosa roneny a mba mijery zay mampametimety any ahy e. Jereneny ane e mety be mihitsy ny voliko raha ohatran'izao e. Inona? Zao e anapa-bolo? Ye aza medaladala ry lafatra. Efa mianatra ny jejojejo mihitsy ty ianao a. Manaovanova foana eo ane raha te ahitangano amin'ny ray indrindry e. Tsy maninona zany dady e. Raha mahatsara avy e de ho bedesiny a. Mbola kely loatra indriry lafatra fa aza misara dala sy jejojejo ohatran'io a. Vao 14 taona de efa mitady hijilanjilana anao an'ity sy roa. Aza maika an'io lehibe retsy fa mbola ho eo ihany a. Mpiara-mianatra aminay ary manamboatra volo daholo. Neny sasany tsara, tena tsara iririna iny a. De anao koa zany ry. Ary natao inona koa ty zipo ny lasa fohy kely e. Simba ny akanjo ry lafatra. Angaty ny tapahako fa nasondrotro kely fotsiny rineny a. Asondrotra tao inona koa zao io ka? Mba hijereko ny bikako e. Re olona. Zaverineny tsara rantso sa bingobingo ohatran'neny? Finina loatra ary ny mampanondra-tsondrana nyty zazy ty. Fa voan'inony ry e. Ka manjary miavaka amin'ny ankizy ane ary neny raha tsy manao metimety. Sady be dehibe zay mpinamana de mba atao mitovitovy daholo ny paozinay. Azoneny. So de mba tsy hianatra ary no alehanareo any fa zavatra fa ry lafatra. Mianatra mihitsy zay ka. Sady ny tsy tiako koa nerineny de zao e. Ny ankizy lahy ao am-pianaranay a manany any be daholo. De mamenatra raha hafahafa tsy mitovy amin'ny an'ny ankizy vavy hafa ny paoziko ka. Fa ny ankizy moa roviana ny tsy hanany ihany e. De zany no ampanaonao foana ndry. Manao metimety koa verineny de manaonao foana. Hitako. Sady zany zao miara-mody amin'ny luka foana rehefa miravy. Zay sisy foana zao ny lasa tafanaka. Andrekako. Marina tsy anita tsainy ty zazy ty marina. Jereo ty izy fa lasa jejojejo no mbola hiara-mody lava amin'izao ankizy lahy zao indray koa. Taovariana be neny mijery ahy e. Ty zipo ty a amperahako amin'le kiraro mavokely iny de tena ao tsara rineny a. Anany an'iny lukandray aho zao hoe milamody a. Iny ane raha anany any masotra rineny e. Ndrekako. De tandre maro so ataon'ny olona fimehezana fotsiny e. I lukandray aloha tsy manao an'izany e. Mahafinaritra ane izy iny rineny. Afakandro mihitsy a rehefa miaraka aminy a. Sady mahay izy any am-pianarana. Zay tsy haiko de anontaniako azy fotsiny rehefa ny andalana de azavainy de haiko amin'izay. Mela amin'izay ndry teo amin'ny fitaratra teo fa ndrarandana ataovy. Mandreraka. Andanaingana fa sao de tara koa ny sakafo e. Eny ary. Ora manana. Nivoatra ny sain'ny zanakao. Nivoatra hoana? Lasa jejojejo ny anao vavy e. Ho tapahany io no volony. Atao fohifohy koa ny akanjony. Manita tsaina. Asa iza ny anarany an'izany? Mandreraka. Taonan'izao ry lety a. Aza atao mahagaga zany. Andray. Ianao koa ty ny tao manome vahana azy. Tandremo raha manana fa hitombo dity ny zazy iny a. Ianao natenay kaniriny indray ty ny vomaika mampivandravandra. Tsy fantatrao nga fa efa mifandray amin'ny zaza lahy ihany koa ny ty zanakao vavy. Izy zany likazany foana ho ny miara-mody isan'andro. Akorinao zay? Avelao izy ifandray aman'olona reniny a. Ka izy ary no namany fa tsy ny tanora oatra azy ihany e. Ary to zandray no imezanao ry manana. Vavy tokana neny so adinonao e. Zay indrindra ngemy mampitsika eto hoe. Hoe ahoana? Melehibe lafatra ry lety a.
ary fotoana tena ilantsika fitandremana ny aminy mihitsy zao. Zay mihitsy de efa nampitandremiko tsara mihitsy ka so de manaonao foana any tsy tia hita mariny. Fatandremo ihany koa ry lety ny bedibedy tsy amin'ny antony mila fisainana tsara ny zavatra rehetra lazaina aminy. Ka rehefa tsy mety ve ny ataony tsy ho bedesina izy ry manana? Tonga eo amin'ny fotoana ny fatandrorano ny zanantsika reniny Dia ahoana efa manomboka mitsiry ao anatiny ny fihetseham-po. De ho tiavina dia nintona ny fijeriny ny hafa te mba ho everin'ny tanora namany te hitovy amin'ny hafa Ka tsy raharaha be ve zany rangahatya fa de nitairin'inona loatra fihetseham-po ara-dalàna zany ramatoa. Fa angamo ianao io tsy mba nanao toy izany tamin'ny taona salasala amin'ny azy sy ianao koa afa ny taloha fa tsy de sala amin'izao kosa ka. Ary zay zany ny mahatonga azy mejejo sy sasasala amin'iny Tsy de tena hoe jejo sasahany izy fa mba te ampiseho maha izy azy eo anatrehan'ny hafa. Ka aminao zany de avelanao zay tiany sy ny daniny kibon'ny ankizy. Ho hitanao tokoa ny vokatra zany ko. Zay no ilanantsika ray aman-dreny sy mpanabe ry lety mila fanaraha-maso sy torohevitra betsaka izy amin'izao taonany izao. Resahana ampitiavana anarina mora rehefa misy tsy mety ataony. Raha ohatra ka hainy ve zany rehetrarehetra zany de ila mpanory lalana izy Ary le zalahy hoe miara-mody amin'ny foana rehefa miravaka avela amin'izao zany Ka zay aneny ny tenenako anao hoe ara-dalàna zany efa manana fihetseham-po te hanana namany lafatra. Ka amin'izao indrindratsika no mila mifandray am-po tsara aminy. Mora ilazany izay ao am-pony sy afahantsika manara-maso azy tsara. So namana tsy manjary na maditra ny miaraka aminy. Namana ny resahana fahatsipa. Ka raha namana tsara very lety inona no anakanana azy atoro azy tsara ny tondrany izay fihetseham-pony de zay. Ianao mihitsy zany no mila miresaka aminy ka. Iresaka aminy mihitsy aka ny tovavy indrindraindrindra mantsy ny tena mahasarotiny eo amin'ity atao hoe lafi ny ara-petsepo ty amin'izao fahatandrorano izao. Sady tsy tianany ratsy ary lety Aza miandry lara fa tenenao ingana ny zanakao miara-mifanohana ny fitezana azy sika fa tsy mifanilika ramatoa. Ny fiainany sy ny fahaizany mifeny fihetseham-pony amin'izao ane raha lety no hitondra ny fiainako aviny any aoriana any Mila ampahafantarina tsara ny tanora mihitsy zany, indrindra ny tanora zazavavy ho voarakitra ho andohany. Etsy andanin'izay ane ndray aman-dreny ihany koa mila mahafantatra sy mihevitra tsara ny fivelaran'io fihetseham-po io eo amin'izany. Tsy hainao anga le fitenenana manao hoe ny fihetseham-po mampitopatopa, ka raha tsy mitandrina ny tanora avariny ihany kopa. Ianao tia koa mba mahita olona zaina. Eny marina aloha ianao mba ezaka ihany koa zany ianao zay tokony ho ataoko. Marina n'izany koa. Zao fotsiny teneniko anao amin'ny mahareny anao atoroy tsara ny lafatra zay tokony hitondran'ny tenany amin'ny mahatovavy azy, mba ataovy ampitiavana fa tsy mikitokitoka na mitratreva-treva ihany koa raha matoa. Azoko tsara rera manana. Za koa iresaka aminy. Zahay mihitsy ka. Makasika an'ity fihetseham-pony tanora ity, ho ampahafantariko azy tsara fa ny fihetseham-pon'ny zazalahy eo amin'io fahatandrorano io ihany koa tena mirongatra ka mandrisika azy tianao firaisana ranofo amin'ny zazavavy mandrakariva. Zany ka raha tsy mitandrina ny tanora lasy vavy, indrindra ny zatovavy, te ho potika ny fiainany sy ny hoaviny. Ka zay mihitsy anery manana ny tena hitenenako mafy any lafatra mariny. Ralety aronoro ara-dalàna ny fihetseham-po fa saingy saribezina aloha
ny fititehinamana sy ifandray de tena mety lalovan'ny olon-drehetra io ralety fa mandrehatra kosa izy raha mamay dia aleo atory tsara n'ireo zanantsika nitondran'ny fihetseham-po sy ny sisa sa ahoana ralety zay reno mety fa dio no mibety azy tsy ahotsy ahoana fa sao de manosika azy ivona fihetseham-po kely tsy apozina no animbany ankizy ary de anapozina sanatria hiatsapitsapy amin'ny zalahy ho be vokany miampitsimokaretina IST sy ny sida loza ranga aleo mitandrina ralety aronoro aza matahotra ianao fa vonina anoro izy zay iriko ny zanako tsara fitondratena hoetiko ambavaka sy ampahendrena zay aneo fomba firesaka zay fandrentsika matetika eo amin'ray aman-dreny rehefa mahita fiovana eo amin'ny zanany no narahantsika no velomina tao anatin'iny tantara iny zao ry zandrisany ara-dalàna raha mampitaintaina ny ray aman-drentsika ny zavatra rehetra miova sy tsy azo ny antoka miseho eo amin'ny fiainantsika ara-drariny zany fitiavana antsika izany dia aoka ekena mety amin'ny fomba masika indraindray no hanehoany an'izany fa ny zava-dehibe dia izao fitiavana daholo zany iresaka kely mikasika ny fihetseham-pontsika amin'ntianio ity sarotra mifeny fihetseham-po ary amin'ny taona rehetra mihitsy indrindra fa ao anatin'ny fahatanorana ka raha momba an'izay dia tsara aloha ny alalantsika fa mifamatotra amin'ireo fiovana miseho eo amin'ny fitombontsika sy ny fiovana eo amin'ny vatantsika ny fihetseham-pontsika fisehon-javatra ara-dalàna voajanahary kanefa raha tsy fantatsika ny fomba fisehony sy ny tokony atao ifehezana an'izany dia hiteraka olana tsy ampositsika ary tsy voafehtsika velively mihitsy ka andeha ary aloha sika anaraka fanazavana entiny dokotera anankiray makasika an'io fiovana io eo amin'ny mikrona namana rila dokter Jackie Raslofardzona miasa ao amin'ny kabinet médical Ambatomaro manahoana dokotera ny fiovana izay tsara fantatry ny tanora eo amin'ny fiainany ao anatin'ny fahatanorany misy tokoa ireo zava-miseho ara-batana ara-tsaina ara-panahy rehefa miditra amin'ny fahatanorany ny zazalahy sy ny zazavavy ary tsara ho fantatra izany zavatra izany satria miovaova araky ny faritra araky ny toerana nanam-piazana azy ary araky ny toetrandro ihany koa sokatsitsika miavaka angamba izy eo amin'ny zazalahy sy ny zazavavy eo amin'ny zazalahy aloha zany rehefa manomboka miditra ny atao hoe fahatanorana ny zazalahy dia misy fitombona vatana aingana dia aingana ao anatin'ny fotoana foy manomboka miangeza ny feo zany hoe vaky feo izy amin'izay fotoan'izay manomboka mivelatra ny sorony ny fitaovam-pananahany koa dia manomboka mialava sy mialehibe manomboka maniry volo ny fitaovam-pananahana sy any ambany helika ary manomboka mipoitra ny famantarana madinidinika toy ny monya sy ny atsemboana aingakaingana kokoa raha oharina amin'ny mahazatra eo amin'ny zazavavy kosa dia toytoy izany ihany fa hafahafa kokoa ny fisehony ary miseho alo roa taona na telo taona alohan'ny sehoan'ny eo amin'ny zazalahy manomboka somary mivelatra ny taola moja maniry nono tsy kelikely izy manomboka misy volo ihany koa ny fitaovam-pananahana manomboka misy volo ny elika ary manomboka mora tsemboka ihany koa izy taona vitsivitsy aorian'izay dia manomboka miseho ny fatimbolana ireo zany ara-batana no ahafantarana fa manomboka miditra amin'ny fahatanorana ny zazalahy iray sy ny zazavavy iray eo amin'ny lafi ny ara-tsaina indray dia misy toetra hitovizana ny zazalahy sy ny zazavavy dia manomboka somary jejojejo ry zareo taitaitra
somary tia miaingo izy a, somary mora sendaotra, mora falifaly a, na somary mora manjombona. Zany hoe raha fa tena miteny fohy dia eo amin'ny lafi ny fihetseham-po zany a dia tsapany manodidina fa miova tokoa ry zareo. Eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-panahy dia ny fifandraisana amin'ny manodidina sy ny fanontaniana ny tenany amin'ny maha-olombelona azy matetika tena ahafantarana an'izay zavatra izay. Mora manontany tena izy momba ny hoaviny, ny anjarandraiky ny ao anatin'ny fiarahamonina, miditra lalindalina bebe kokoa izy amin'ny lafiny ara-pinoana ary tia mifandray bebe kokoa amin'ireo olon-dehibe sy ny tanora namany izy. Toy izay zany a ny fisehoana miseho eo amin'ny zazalahy sy ny zazavavy rehefa miditra amin'ny atao hoe fahatanorana. Isaorantsika ny Dr Jackie tamin'izay fanazavana tena ilayntsika tanora sy ny ray aman-dreny fantatra izay eo amin'ny fitombontsika tanora. Ao anatin'ireo sokajy taona ireo dia tena mbola marefo dia marefo ny fahafahantsika mifeny fihetseham-po. Manana velaram-piainana 5 ny olombelona tsirairay avy. Eo ny ara-tsaina, eo ny ara-batana, eo ny ara-panahy, eo ny ara-tsosialy ary eo ny ara-pihetseham-po. Inavy izy teo ny ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-tsosialy na ara-pifandraisana amin'ny hafa izany ary ny ara-pihetseham-po. Tian'Andriamanitra ny ampivelatra tsara anareo lafiny 5 ireo eo amin'ny fitombontsika. Fa tsy sanatria ny lafiny anankiray ihany. Jesosy dia nitombo tamin'ireo lafiny rehetra ireo, fa tsy tamin'ny lafiny anankiray ihany. Zany voalaza amin'ny Luka 5:12-15. Luka 5:12-15. Jesosy dia nitombo saina sy tena nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ny olana mahatonga n'ilay fitombontsika amin'ny fomba mirindra amin'ireo lafiny 5 ireo dia matetika ny kolotsaina na ny fanabeazana nanazarana antsika ary indrindra mety ny fivavahana ny taizanantsika mihitsy dia manasongadina fotsiny ny anankiray na ny roa amin'ireo. Ohatra hoe ny ara-panahy fotsiny dia ny ara-tsosialy na ny ara-pifandraisana, fa ny ankoatran'izay tsy dia resahana loatra, tsy dia everina ho zava-dehibe dia lasa raisitsika ho tahaka an'izany mihitsy ilay izy. Kanefa tsy sitrak'Andriamanitra izany. Zao ny voalaza amin'ny Jaona 4:5. Jaona 4:5. Ry malala mangataka ao mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Ka tian'Andriamanitra isika ho salama sy hivelatra amin'ireo velaram-piainantsika rehetra ireo, ara-tsaina, ara-batana, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pihetseham-po, fa tsy amin'ny lafiny anankiray ihany ary ara-baiboly zany. Mila mivelatra amin'ny lafiny maha-olona antsika manontolo sika. Fa raha vao mandringa na mitanila izay fivelarana izay dia tsy maintsy misy fiantraikany ratsy eo amin'ny ho avintsika. Tsara fantatsika tanora zany. Ndraindrayntsika misy mazoto mianatra be fotsiny fa ny ara-pahasalamana marefo ny ara-batana. Misy indray mazoto amin'ny lafiny ara-panatanjahantena, amin'ny lafiny ara-batana izy matanjaka, fa ny ara-tsaina tena malemy dia malemy mihitsy. Misy matanjaka ara-tsaina sy ara-batana fa ny ara-panahy tena osa dia osa. Misy indray amin'ireo lafiny telo ireo mety manana fivelarana ihany, fa ny ara-pihetseham-po tena resy dia resy, malemy. Mila fivelarana mifanaraka tsara, mifandrindra zany sika, ekilibre. Ary tsara mafisina amintsika tanora sy ny ray aman-dreny ary ny mpanabe rehetra zany. Jesosy tena ny mihitsy no niteny renandeha rehefa nanazavany amin'ny didy 10 izy ao amin'ny Luka 10:17. Luka 10:17 hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny ninavy amin'ny fonao rehetra fihetseham-po zay, fanahinao rehetra ara-panahy zay, ny herinao rehetra ara-tsaina sy ara-batana zay, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ara-tsosialy zay. Ka aokare tsy misy atao tsirambina ireo fa izay ataontsika tsirambina amin'ireo dia lasa ametraka olana hanapotika ny ambiny rehetrarehetra. Ivery ho tahaka ny trano lehibe anankiray misy varavarana 5 ny fiainanao, na voary tsara aza ilay efatra kanefa goragorany anankiray dia tsy voary ho trano.
mila mirindra ny fivelarantsika amin'ireo lafiny rehetrarehetra ireo. Fivelaram-piainana anankiray manana ny lanjany eo amin'ny maha-olona antsika ry tanora zandrisany ny fihetsepo. Ny olona maty no tsy manana fihetsepo, saingy mila fehezina ny fampiasana an'izany mba tsy hanimbantsika fa kosa ahasoa antsika. Tsara ny fihetsepo fa mila feheziny saina izany mba ahasoa antsika. Raha fitinina satria mbola hanana fotoana ahafahana mivalapatra amin'izany tsika ny aoriana, dia ilaina ny hifehezany saintsika ny fihetsepontsika mba tsy hahatonga antsika hanaonao foana na hiteniteny foana zay samy vokatry ny fihetsepo tsy voafeh. Ary izay mihitsy ngely lazain'i Jesosy eo amin'ny Mateo 10:7. Mateo 10:7 manao hoe avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy dia ny vonon'olona ny fijangajangana ny halatra ny fitenenan-dratsy sy ny sisa. Noho izany io fihetsepo io dia mila fehezina. Tafiditra ao anatin'izany vokatry ny fihetsepo tsy voafeh izany izay miteraka fanapa-kevitra tsy voafeh, ohatra ny fakana tahaka tsy ampisainana izay ataony namantsika na mety na tsy mety. Mifoka sigara ny namako dia mba mifoka koa sao dia tsy ataony namantsony raha vao tsy manao ny fanaony. Manao lamody tahaka n'izao ny namako dia mba manao koa na tsy manendrika aza izy na tsy manana vola ividianana an'izany aza dia mamorona na manery ny ray aman-dreny hividy an'izany. Zany le vokatry ny fihetsepo tsy voafeh daholo zany. Makany amin'ny alim-pandizana ny namako dia mandeha koa sao lazay ny namako hoe tsy maharaka. Manao sipa ny namako dia mba manao koa sy ny sisa sy ny sisa. Ny fanontaniana mipetraka zany dia izao hoe ahoana ny fomba atao mba hifehezany saina ny fihetsepo mba tsy hanimba antsika fa mba ahasoa antsika sy ny hafa. Mila ianarana zany ry zandrisany ary mianatra an'izany daholo sika zay miresaka aminao eto dia indraindray mbola tratran'izany mila ianarana io. Ianarana fa tsy mandeha ho azy, tsy mandeha ho azy mihitsy. Mila ianarana sy hizarana dia n'izao mahatanorantsika izao. Raha tsy izany hiasarotra ny fianarana azy rehefa mialehibe isika. Hitantsika ny hazo rehefa maniry raha mbola kely, raha bilabila izy ka tianao ahitsy dia mora ny manitsy azy. Fa rehefa melehibe io no ahitsinao dia tsy vitanao tsony. Fa raha terenao ahitsy aza dia na ilay hazo ny tapaka na ianao ny maratra. Ka dia ny mbola kely dia apetrao ilay fahazarana fa tsy mandeha ho azy zany rehefa lehibe. Mba hamora ny fahazonao an'ilay fanazarana tsy maintsy ambolena amin'ny fifehezana ny fihetsepo dia aka ohatra tsotra ao amin'ny Baiboly sika. Tena tsotra izy ity. Ao amin'ny Salamo 4:4 mora tadidy tezera fa aza manota mandehana ny ampandrinao ka mangina. Tezera fa aza manota mandehana ny ampandrinao ka mangina. Ahoana ny fampiarana an'izay? Fihetsepo ara-dalàna no hoe tezitra. Fa ahoana ny atonga n'ilay atezeranao tsy atonganao hanota? Inona ilay mety ho fahotana ivoaka? Mety hiteniteny foana ianao na handray fanapa-kevitra diso izay mety hanimbanao sy ny hafa. Raha miteny ao anatin'ilay hafanampo ny atezerana. Mazava ny torohevitra omeny mpanao Salamo eto. Mandehana ny ampandrinao dia mangina. Inona ny tiany ambara amin'izany? Satria mety hoe ny an-dalana ny enao ny tezitra. Rehefa tezitra dia aza malaky miteny na mandray fanapa-kevitra. Ahoana hoe rehefa tezitra dia aza malaky miteny na mandray fanapa-kevitra. Mila mianatra miato mihitsy, miandry, satria ao anatin'ny fomafany ianao dia mety hiteniteny foana na hanaonao foana dia manoro hevitra izy eto hoe mangina. Ny hevitry ny hoe mandehana any ampandrinao dia izao: mila mitony tsara aloha ianao, mitady toerana ahafahanao mitony tsara, mangina. Rehefa mitony tsara ny fonao, afaka mifeny fonao ny sainao izay ianao vao tokony hiteny sy handray fanapa-kevitra. Zany mahatonga ny apôstôly Jakoba miteny eo amin'ny Jakoba 1:7. Jakoba 1:7 manao hoe aoka ny olona rehetra halady hiaino, ny fiainona dia mitaky fahanginana. Ho malay miteny, ho malay kotezitra. Aoka ny olona rehetra halady hiaino, malay miteny, ho malay kotezitra.
tsy mora ny mangina rehefa tezitra kanefa tsy maintsy ianarana dia tahaka izany koa amin'ny lafiny rehetra hilana fifehezana ny fihetse-po tsy tsara ohatra ny manao promesa na fampanantenana na inona mihitsy amin'ny olona anankiray rehefa faly loatra fa mety ho vokatry ny hafanampo tsy voahevitra fotsiny ihany zany avy eo anao vao tonga saina hoe tafahoatra loatra ny fampanantenana nataoko iny tena mamitaka koa ny fitiavana tsela-baratra na ny coup de foudre rarakizy raha vitanao ny miandry kely tsy manaiky obakio ny fihetse-po rehefa sendran'izany dia ho resy lahatra ianao fa nahasoanao ny tsy nanao iny avy hatrany na tamin'ny fihetse-ponao fotsiny azy amin'ny fitiavana ny entan'ny fihetse-po vetivety tsy ampifandiniana firifiry moa ireo voafatotry ny teny hoe tiako ianao natao tsy tampeverana satria rehefa mitony ny fo ary afaka nandinika tsara ny saina vao resy lahatra fa tsy tokony nyteny an'iny akay kanefa voafatotry ny lelany ka ndao samy hianatra mifeny fihetse-po hoe eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ary aza mangatakandro fa atomboy avy hatrany be deaibe ny toejavatra ahafahana mianatra mifehan'izay hoe fihetse-po zay dia izay koa no namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity manao mandra-piona vetivety ny zokinao Elion Andriamitanso AWR téléphone 034 06 797 62 Tarika Ambassadora Andro soa sady kanto izany atanondrana tony raozy vao maraina tsara famelana eo ny atsarantarey nyendrikany bikaso zay mambabo fotoko tena mami eoko no mitsiry ny fity andro hafa tena hafa eo ambiny fiainana ka iriny zany mba alitra andro mikorana andro mpifalina andresena kivina halovozan-kely amakino zamahery antokiny any aorina AWR zay lay onjany fanantenana marobeny fitsapana misedra ny atanorana fandrika fankampanay tsara fivelatra ao ireo filibana fisotrona filokana fitondrantena tsy endry mety amandrina ka andratra sy ampamoifo toepanahy sy fisaina namatio no mitondra asambarana sy vony nahitra toetra soa tsara ho filamatra faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana finaritra ry namako manona ny fiadanan' jesosy ho aminao sy ny ankonanao ny tenako Richard Andrenjatovo ieno ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra sika amin'ity an'ity amakafaka ary andinika ka dia
manasanao hanana falianana hatrany. Milohan'izay dia hivavaka isika. Raina izy any an-danitro misaotra, mankasitraka, mankatelina amin'ny fitantananao mahafinaritra. No famindramponao no tsy nalandritra anay, koa dia raina ny anaranao masina. Mamelana ny faneliko satria mpanota tsy mendrika izay. Mitahianao an'ity namako mangilatsofina ity. Ingane ho jerenao amin'ny antsipiriny ny fiainany, ka ho tantaninao ny diany, mba ho fantany fa ianao dia Andriamanitra azo anterana tokoa. Amindreo fo izy tamin'ny lasa, ary oka ianao ny tsilo ny diany manomboka izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny lohateny izay hofakafakaintsika amin'ity anio ity dia ny hoe miasa am-pahamarinana. Miasa am-pahamarinana. Toe-tsaina kristianina zany hoe manao asa am-pahamarinana izany. I Kristy raha tonga teto amin'ity tany ity dia tsy mba fetsifetsy, tsy mba nikendriny ho azy, tombontsoa ho azy manokana, fa nanaiky no fahatyantoko ary izy, dia niaritra fahafatesana teo amin'ny hazojaliana mba hamonjena antsika. Toe-tsain'i Kristy tahaka an'izany zany no tokony ho tafantsika kristianina. Raha isika manao asa, io asanko fetsifetsy manambaka namana io tsy mety. Halan'Andriamanitra io. Satria tsika miresaka hoe fahombiazana, dia misy dingana ray hafa ho amin'ny fiainana mahomby. Ilay dingana farany io no mety ahafinaritra indritra. Raha feno fahendrena ireo fanapahan-kevitra no raisintsika hatramin'ny voalohany, ka tsy rava no ny toe-javatra tsy nampozina, dia tena azonao tokoa ilay fahombiazana, ary tena nanananao tokoa ilay fahombiazana. Izao no tsara indrindra. Nanabe ireo zanany mba ho tonga olon-dehibe maleo tena ny ray aman-dreny. Voavidy ny trano, milamina ny fitaterana, tsy misy trosa mitarazoka, ary ampy hanomezana izay ilain'ny ankonana ao anatin'ny fanterany ny fidiram-bola. Zany dia tena hoe fahombiazana tanteraka. Ary tsy vitsy isika no mety maniry an'izany. Nazazo ary mba maniry an'izany e. Miantso an'ireo zanany ho amin'ny fenitra ambony lavitra eo amin'ny asa sy ny fiainan'Andriamanitra. Io fenitra io dia ny lalàn'Andriamanitra voasoratra ao am-pontsika, izay hita taratra eo amin'ny toetrantsika. Rehefa miaratsy ny fiarahamonina ary lefy sy atao tsinotsinona ny fampianarana kristianina, dia tonga zava-dehibe kokoa ho an'ny kristianina isam-batan'olona ny miaina ary ny miasa amin'ny fomba tsy azo kianina. Tsy hoe ianao rehefa hitan'olona dia mipotsamolotra n'olona hoe fetsifetsy iny tsy atoko isany iny hoy ny Baiboly. Aleo tsara laza toy izay ho be arena. Ary tsara ny fitino ny volafotsy sy ny volamena. Obolana toko 2:22 misy an'izay. Obolana toko 2:22. Mba manaona ny lazanao eo amin'ny fampirarana, eo amin'ny fandraharana. Manahoana ny lazanao ampiasana? Tondron'ny olona molotra ve? Iny ndraika kilavaka iny iny ndraika tahaka an'izao sy izao iny voarakitra ao amin'ny Baiboly ny tantaran'ireo mpampiasa izay ny haiko fa voata izy ireo noho ny fananany mpiasa tian'Andriamanitra. Rehefa naniry andahoan'ny Labana rafozan-dany i Jakoba mba hiverina ho any amin'ny taniny miaraka amin'ny ankonany, dia niangavy azy i Labana mba tsy handeha, ka niteny hoe masina ianao, raha nahita fity eo masonao aho, mitoera eto amiko. Efa namantatra aho, ka fantatra fa avy taminao no tahiany Jehovah. Genesis 7:17. Dia hono ahy ianao zay mandre azy zao,
hitantsika ny tantarany labana sy ny vinantony teo a noho ny sy ny vinantony ozy noho nitahiny Jehova azy de mipetraka amin'ny fanontaniana manahoana zany ny fiarahamonina misy anao nitondra fitahiana vienao teo amin'ny fiarahamonina nisy anao sa sao sanatriny zany ianao le tondron'ny olona molotra zay mahitanao mivingivina daholy ianao le mpanakorotana toeram-piasana manahoana re ianao le mikilavaka indrindra ao am-piasana nefa ianao mitonona ho zanak'Andriamanitra ianao le fetsifetsy be indrindra kanefa tokony hiasa mpahamarinana ianao le sanatriny zany le mpanambaka namana tsy fenany zanak'Andriamanitra zany tsy i Jakoba vinantony Labana ihany fa i Josefa ihany koa dia nahazo an'izany fanamariana zany tamin'ny Pôtifara tompony momba ny asany ary nomena valisoa i Josefa vokatra izay dia raha ao apetraka ny fanontaniana hoe inona moa zany araka ny hevitrao ny mety nataon'i Josefa ka natonga ny tompony ho tia azy na dia tsy hoe voatantara mazava tsara ao anaty baiboly ary zany tsotra ny antony Josefa dia niasa tamin'ny mpahamarinana tena nataony atsaka ny sendavany teo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny asany zao ny voalazan'ny Koritiana 2:1-7 Koritiana 2:1-7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany na mihinana na misotra ianareo na inona ataonareo dia atao vovoninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany arak'izany eo amin'ny asantsika eo amin'ny fitantanantsika ny volantsika na inona ataontsika dia tokony anao ny zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra isika io Andriamanitra io no manome antsika ny fahalalana manome antsika ny hery entintsika haomby ao amin'ny fiainana zao manko ny voalazan'ny tantara voalohany toko fa 7:1-12 tantara voalohany toko fa 7:1-12 anao Jehova ny falebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany anao ny fanjakana Jehova ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra avy aminao ny arena sy ny voninahitra ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampantanjaka izao rehetra izao dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona avy zany ireo fitsipika arahanao tsy any ampiasana ihany fa eo amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny misy tokony hovana ve izy ireny inona ny tsy nety inona ny tokony ho ampiana inona avy zany zava-dehibe zany hoe miasa mpahamarinana zany ataovy tahaka ny miasa ho an'ny tompo zay zavatra ataonao rehetrarehetra raha zavatra tsy manjarinjary no ataonao an'i Jesosy dia eritrereto ny valiny fa zavatra tsara ny tokony entinao an'i Jesosy dia mba ataovy amin'izay koa ho an'ny namanao mametraka ny mandra-piaona aminao ny namanao ry Sarandrenjatovo ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray mandra-piaona tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.